Tanana virse miarabanse amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fikambanana. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izao fanokafana TAOM-PANABEAZANA taona faharoa izao. Fifaliana lehibe ny ahafahana mampita hafatra amintsika mpikambana Tily eto Madagasikara manerana ny nosy. Voalohany indrindra dia tanterakintsika ny hazakazaka tao anatin'iny taona voalohany iny. Nazahoantsika vokatra tsara zany, ilay tily tsara. Nahafahantsika nampitombo ny isan'ny mpikambana izay manefa ny karatra. Nahafahantsika nampipaka ny asa fanabeazana izay natao ka nisitrahan'olona maro izany asa fanabeazana izany. Ary nahafahantsika ihany koa nanatsara ny fomba fiasa tamin'ny resaka fitantanana, na tamin'ny resaka serasera, na tamin'ny resaka fahafahana mamokatra fitaovam-panabeazana. Derain'Andriamanitra fa isea no antony nahatsarantsika izany. Ity taona faharoa ity dia ho ampitomboantsika izany ezaka rehetra vita izany. Tao ny fahavitany ireo hetsika iraisam-pirenena isan-karazany izay isaorana anseha tamin'ny fanatrehana. Nisy arivo teo itsika no mpikambana Tily eto Madagasikara afaka niatrika izany hetsika iraisam-pirenena izany na anjotra na natrehana mivantana. Ity taona faharoa ity kosa dia anentanana antsika mpikambana Tily tsirairay avy. Voalohany, izao no hafatra ho an'ny mpanabe, ny mpendraikitra sy ny filoha. Ho an'se mpanabe, samia miezaka, mamelatra misimisy kokoa sy manolotra sehatra fanararoatra ho an'ireo zandritsika beazina. Ireo sehatra fanararoatra ireo dia amin'ny alalan'ny andraikitra, lalao, sorotrasa, tetikasa ary indrindrandrindra ny lasy. Ireo sehatra ireo no ezahantsika atao misy kokoa mba hahafahantsika manatratra ny tily tsara. Faharoa, ampitomboantsika ny sehatra fanararoatra ho an'ireo zandritsika mba hahafahany be tena hahatonga azy ho tily tsara, olona feno zany. Izany dia hahafahany beazina isanambaratongany sy isam-batan'olona hivoatra sy hitombo. Ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsepo, ara-piaramonina ary ara-panahy. Amin'ny ara-batana dia mba hitombony amin'ny fahatsapany sy ny fahasalamany. Amin'ny ara-tsaina dia ahatsara ny fomba fieritreriny. Amin'ny ara-pihetsepo hampiakatra ny faran'ny tanara-pihetsepony. Ary amin'ny ara-piaramonina hahaizany mamboly sy mifehy ny tenany amin'ny moraly iainany amin'ny manodidina azy. Ary ara-panahy hisokafany ny fahiratany ara-panahy. Ny sehatra omentsika azy dia hahatonga ny vatany hampiatra fanatanjahantena, ho ampy torimaso, hahay iaina ary hisakafo ara-pahasalamana. Ny ara-tsaina kosa entanina izy ireo mba hampitombo ny famakiam-boky, hampitombo sy andrato fahalalana ary hianatra tsara. Hiserasera anaty fandriampahalemana sy lavitry ny herisetra ka ahitrandraka vaovao, hahaizany mandanjalanja tsara sy mijery miabo hatrany ka hitazona ny tenany ho falifaly. Ary ara-piaramonina hiaina sy hankafy natiora, hifankazatra amin'ny zavakanto, hira, hitendry zavamaneno, anao sary ary ankoatran'izany izay mety ho kanto rehetra. Ary tsindriana ny ho mpitondra hafatra ny fandriampahalemana ary ho vavolombelon'ny soatoavina Tily amin'izay vanim-potoana iainana. Ho anareo beazina ary efa nolazaina teo daholo ny sehatra fanararoatra. Koa samitsika hiezaka isan'andro ho falifaly, hianatra tsara, hitian'ny dada sy neny, hitian'ny manodidina rehetra. Ary ankoatran'izay dia hampitombo ny fahaiza-manao sy ny talenta amin'ny zavakanto, amin'ny fifaliana. Ary izay rehetra atao dia atao amin'ny anaran'Andriamanitra. Ho an'ny sapana mavo, rolovitô, ataovy isan'andro ny azanse ary ataovy izay azahoana remby tsara. Ankasitrao ny tenanse, ataovy ampifaliana izany. Ho an'ny sapana maitso, aza dinoana isan'andro ny manonona ny vavaky ny tily amin'izay rehetra atao alohan'ny hianatra, alohan'ny hatrehana ny tontolo andro. Ho an'ny sapana mena, tanterao ny sorotrasan'ny fokon'olona,
Ho an'izay mbola tsy manana soritra asa, izao ny ananana soritra asa. Ho an'ny mena fify, ny tetika sanse no arantintsika amin'io taona ho avy io, ka ahafahana maneho amin'ny fiarahamonina fa velona ny fikambanana ary mamolavola olona vavolombelon'i Jesosy Kristy, olom-pirenena vanina ary andraikinan'ny fiarahamonina. Farany, toy izao ny fandaharam-potoanantsika mandritry n'iny taona iny, ahafahantsika miomana sahady sy ho vonona amin'izany hetsika isan-karazany izany. Ao anatin'izany ho avy ny krismasy, ho avy ny taom-baovao, fotoana ahafahan'ny se io manamafy ny asa soa izay efa ataon'ny se isan'andro. Ny filoha-paritany dia isy ny fionany amin'ny janoary 14 sy 15 ny volana janoary, ary araka anatanteraka ny fiara-bataontsika miaraka amin'ny ekipa nasionaly amin'izany fotoana izany. Aorianan'izay dia misy ny tafa ho an'ireo tari-panofanana rehetra. Hisy ihany koa ny fankalazana ny andron'ny mpamorona, izay anomanantsika manokana ho amin'ny asa firotsahana, ho an'ny sampana mena amin'ny fanomezan-dra, ny sampana mavo amin'ny zaridaina, ho an'ny sampana maitso amin'ny fambolekazo, ary ny sampana mena fify ho amin'ny tetikasa firotsahana. Isy ihany koa ny samy filoha ho an'ny filoha rehetra, ary isan'ny fankalazana isan-taona izay ankalazana ny andron'ny skotisma eto Afrika. Ankoatr'izay dia irositsika amin'ny fankalazana ny herinandron'ny mpanazava sy Tily eto Madagasikara, izay itohizan'ny lohahevitra amin'ny fampiroboroboana ny bien-être na ny fahatsarana ara-piaina, ara-batana amin'ny maha-olona feno anse amin'io herinandro fankalazana io. Ny volana ho kosa amin'ny andron'ny fehitenda dia tahaka n'izay fanataontsika tamin'ny herintaona, dia iaintsika izany andron'ny fehitenda izany ho fiombonana, ka isy ny lasy iraisam-pirenena iomanantsika sady miaraka amin'ireo skoto anglisy. Ao aorian'izay dia samy miezakitsika hanao ny lasy any amin'ny fivondronana isan-tokony avy any, ka hanatanteraka ny lasy tselatra, ny fivoahana tsaha ary ny lasy lehibe, fa ireo no antoka ahafahantsika mampita ny fanabeazana. Miomana ho amin'ny volana aogositra sy septambra iny ny fionan'ny filoha ary ny fankalazan'Andriamanitra amin'ity taona ity tsy adinoina ho an'ny sampana mavo sy ny sampana mena, dia ny nahazahoana ny 70 taona izany, ka mbola ahafahantsika miriaria. Koa alao hery ry zandrisana, alao hery ry rahalahy malala, ry zoko be izay tardia ny fikambanana, hiaraka indray tsika ahafahantsika manatratra ilay vina dia ny ahafahan'ny fikambanantsika mba ho isan'ny fikambanana tian'ny tanora ary ivondrona ny tanora, ahafahany mirotsaka amolavola izao tontolo iainantsika izao ho lovain-jafy ary ho feno sy henika ny fandriam-pahalemana, fiadanana ary se samia mivavaka ho amin'ny fahatanterahana.